Iverenantsika hatrany ny vaovao mahakasika ny francophonie. Akoatra ny filoham-pirenena frantsay François Hollande dia namboly azo teny amin'ny village de la francophonie Andotapenaka ihany koa ny tolakandro teo ny sekretera général ny vondron-tany miteny frantsay Ramatoa Michael Jean. Arao ny sary. Tonga namboly azo tetsy amin'ny vohitry ny francophonie na ny village de la francophonie ny tolakandro teo ny sekretera général ny vondrony tany miteny ampahana manontolo miteny frantsay Ramatoa Michael Jean ho mariky ny teny filamatry ny fiainana tampo ny fahaenina ambin'ny folo natao teto Madagasikara izany ary ihany koa fahatsiarovana ny fandalovany teto an-toerana fandrosoana iarahana na croissance partagée tokoa moa no anisany nasongadiny nandritry ny fiainana tampony indy melony elany eto Madagasikara izany dia nanatanteraka ny anjara didiny amin'ny mahampitarika ny OFAzy i Michael Jean ny sabotsy hariva teo moa dia efa tonga namboly azo teny an-toerana ihany koa ny filoham-pirenena frantsay François Hollande.